Fitanao tompo daholy apita message kely vetivety fotsiny par rapport am'le soratra maisina raisitsika novantsika hitsin-dalana be foana ety amin'ny Tambajotra. Le hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy zay tsy nanota taminareo no kitoram-bato azy eto ambavaka sy ny sisa be da be sory aloha ny andry eny amin'ny masonao zay vao manala ny sombikazo eny amin'ny masondralanao. Soratra masina daholo reny, soratra masina daholo reny. Fa ny tena marina le izy tsy tokony hoe sambotsamboritsika reny soratra masina reny akatsika position. Aveko tsara hoe tsy tokony sambotsamboritsika reny soratra masina reny dia anamboaratsika position anaovantsika fiarovan-tena satria ny soratra masina tsy izany no antony dinan Jesosy Kristy tety an-tany nanombohan'ny tena ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe mila tonga saina zany tsika, mila tonga saina isika rehefa misy famarinan'ny soratra masina misekoe atsika, manetsiketsika atsika, midéséquilibré atsika dia au contraire tokony ho tonga saintsika, tokony hoe hieritreritra hoe Jesosy io tena mifono aminao fa tena tsy netiny nataoko, tena tokony hisaitsaina kely zany tsika, tokony hoe andiny tena hoe tompo mamelany ny heloko au lieu de hiteny hoe mamelany ny elony fa tsy fantany izay ataony. Tokony ho tonga saina zany tsika i se ressaisir. Fa raha vao tsy tonga amin'izay fomba fijery izay tsika dia ohatran'ny olona possédé isika, misy fanaratsy, misy dévolution contrôle isika raha vao tsy tonga amin'izay réflexion izay ka izay no mba hanairako atsika vetivety atao anatin'ity hafatra ataoko fohy dia fohy ity fa tsy lava be akory. Fanampin'izay dia ndramiko ilay tenin'ny Petera asan'ny apôstôly toko 10:27 hoe Andriamanitra no tokony ekena fa tsy olona. Zay ilay soratra masina hoe Andriamanitra no ekena fa tsy olona. Raha misy any olona miteny andiny soratra masina izy ka tonga dia fantatro avy hatrany hoe fantatrao avy hatrany fa manamboatra position izy fa tsy selon la volonté divine le izy dia tsy azo ekena zany. Ary zay no tarigetran'ny pejy, zay no tarigetranay. Hoe tarigetranay dia Andriamanitra ray tsy toa Jesosy Kristy zanaka ary ny fanahy masina mitoetra atao anatin'ny pejy amin'ny alalan'ny zavatra zaraina izay le hoe atao aminay dia Andriamanitra tsy maintsy ekena, Andriamanitra tsy toa no ekena fa tsy reny olona misambotsambotra soratra masina ireny manamboatra position ireny. Zay le hafatra zay zany no hafatra zaraiko amintsika androany dia mialatsiny tena hoe manao azafady amintsika rehetra zany raha tsy mahafapo anareo ilay pejy raha ohatra midéséquilibré anareo ilay tenin'Andriamanitra tena hifonana zany raha ohatra hoe tsy mety aminareo ilay izy matafitohana vato matafitohana le zavatra zaraina fa Andriamanitra no ekena fa tsy ny olona, tsy ny sitrapon'olona, tsy reny olona misambotsambotra toko sy andrenireny no ekena fa ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no hafatra androany bonne journée daholo tianao Jesosy mirary soa antsika rehetra.